fa efa mijoro kosa amin'izao fotoana izao ny atsotsika hoe komity mandany tsy maty manota na ny KM3 komity izay manohana ny fampihavanam-pirenena saingy mitaky kosa ny fametrahana ny fahamarinana ary mitaky ny fitsarana ireo manao ny tsy mety rehetra eto amin'ny firenena fanampanazavana vetra manoloana ny tondra-pirenena ankehitriny eo amin'ny firosoana ny fampihavanam-pirenena dia mijoro ankehitriny ny komity mandany tsy maty manota na ny KM3 ity vondrona ikambanana ireo niaran'ny herisetra sy ny tsirariny tamin'ny taona 2024 ity dia mitaky ny fametrahana ny marina sy ny antony reny raharaha 2024 ireny ary koa mitaky ny fitsarana izay tafiditra ao anatin'ny fampihavanam-pirenena. Raha ny Toliara dia ny famondrona tamin'ny olobe avy amin'ny foko maro samihafa izy ireo nanao izay hetsika fitakiana ny tsy maty manota izay. Hanao fampihavanam-pirenena tsy misy fahalenantsika an'izao fampihavana zao ary Toliara te alongo. Fa ny dikany hoe fampihavanam-pirenena tsy midika hoe ho votoro avao Andriamatora Valomanana zay nagnitsakitsaky ny zony ny faritany zay zany ny tanjona satria raha miresaky ny olo dia hoe tsy mivola zany tsika atoy Toliara no zay antony zay ny famory tamin'ny ray aman-dreny aby hoe aleo asehontsika ny Madagasikara ary hitany faritany rehetra koa fa manam-peotsika ary manan-kevitsy tsika amin'ny toe-draha raha misy eto amin'ny firenena fa fiomanana ho amin'ny diabe zay atao amin'ny Marche Pacifique zay la atao amin'ny 22 décembre io zany le hetsiky nandroany niaraha tamin'ny vahoaky sy ireo olobe isan'ny razan'olo zay afaky nijery ho fanoherana hoe famotsorana Valomanana havotsy maimaim-pona nefa tsy misy na commission d'enquête atsangano hanadihady azy hijery aby ny lafiratsiny sy ny vokadratsiny fanafihan'ny faritany mitambasy zay nataony tamin'ny taona 2024 ka zay zany ny safidiana manokana ny fiherena ro mahatoliara. Fa manoloana an'izany koa nefa dia nivondrona ireo KM3 Tomasina ny fiandohany ny herinandro teo mitondra ny etaetan'izy ireo manoloana ny fitakiana ny tsy maty manota. Misy araka izany ireo fijoroana vavolombelona manoloana izany toy izay nitranga tao Mahajanga ihany koa. Ny 13 Desambra ho avy izao dia natanteraka diabe entina anarana ny mpitondra fanjakana ny komity mandany tsy maty manota. Ho azy ireo dia aorian'ny fijerenany marina ny fanamelohan'ny fitsarana ny navandoza eto amin'ny firenena amin'ny famaizana ara-politika toy ny tsy fahazona milatsaka intsony ary fanoneran'ireo niarambona no anisan'ny takian'ity komity ity amin'ny fampihavanam-pirenena.